Naompan'ny mpikarakara dia ny Madavision tamin'ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra ny andiany tamin'ny lahetsika la Grande Braderie de Madagascar izay vao nifarana tamin'ny andron'ny omaly. Afapo ny mpikarakara, afapo ihany koa ireo mpitsidika ny trano iva maro teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina teny. Fahombiazana tanteraka no azo amin'tinana lahetsika la Grande Braderie de Madagascar andiany sy natokana ho amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Etsika izay mikarakarain'ny Madavision dia tsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina ny 5 ka hatramin'ny 9 septambra lasa teo. Tao anatin'izay 5 andro izay raha manao tombatomana amin'ny ankapobeny izay dia raha somary ataontsika hoe nangingina tamin'ny 2 andro voalohany dia tato anatin'ny 3 andro farany dia tonga ireo ataontsika hoe mpitsidika ny Grande Braderie de Madagascar hatramin'izay. Ny zavatra tsapana ihany koa dia nanao izay azony atao tokoa ireo trano eva izay miisa 300 amin'ny fanomezana ny remise exceptionnelle, izany hoe tsy nitsahatra fotsiny teo amin'ilay 5,000 isan-jato izay nitakiana mpikarakara izy ireo fa dia nanao hatrany amin'ny 10,000 isan-jato ary amin'izao andro farany izao arany dia misy tafakatra hatrany amin'ny 7,000 isan-jato ny réduction ataon'ireo mpampiranty ireo satria tsy maintsy alefa ilay entana ahafahana indray mikarakara ny Grande Braderie amin'ny volana Desambra. Ny rehetrarehetra dia samy afapo, indrindra moa fa ny ray aman-dreny izay nikarakara ny fidiran'ny mpianatra izay amin'ny herinandro ambony, na teo amin'ny resaka ara-pitaovana io na teo amin'ny resaka ara-pitafiana. Niavaka tokoa ny farany herinandro andro mpitsidika ary nanamarika izany ny fanentanana maro samihafa toy izao faninanana amin'ny sakafo izao. Amin'ny 20 hatramin'ny 12 ny volana Desambra ho avy izao indray ny andiany la Grande Braderie de Madagascar manaraka izay iompana amin'ny fanomanana ny fetin'ny Noël sy ny faran'ny taona. Mety hifanindra amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoha-pirenena izy io sainga anao tatitra amin'ny andalana ihany ny Madavision eo amin'ny lafiny fikarakarana.